amin'ny tontolon'ny fandarana indray kosa dia maro ny olana sedra ity tontolo iray ity tsy afa-miala amin'izany anefa ny firenena mba hisian'ny fampandrosoana nandroso sosikevitra entina piroboroboana izany ary Mikentsy Aoldin indrindra amin'izao volana vitsivitsy tatongavan'ny foara be ny fandarana sy ny asa izao. Mbola olana eo amin'ny sehatry ny fandraharana, ny tsy fisiany sy ny tsy fananana mpamatsy vola, fa eo ihany koa ny tsy fampiany serasera eo amin'ireo mpisehatra rehetra, na izany eo amin'ireo mpamokatra akora fototra sy ireo mpanodina izay matetika tsy mifanembona, na izany eo amin'ireo mpitady asa sy ireo mpampiasa. Fa mbola olana ihany koa ny tsy fananana toe-tsaina mandraray eto amintsika. Mba hisian'izay fifaneraserany ny mpandraharaha izay sy ho fanatsarana ity sehatra ity dia misy mihetsika karakarainy Mikentsy Aoldin. Voalohany ny communities izay misy ny technopark momba ny resaka web digital, ny investor izay momba ny resaka investissement, banque et assurance, ny incubateur et business center ary ny startup communities momba ny resaka porteur de projet. Ny activité faharoa dia momba ny rencontre B2B, izany hoe fifanankalozana ara-baritra eo amin'ny sehatry ny tolotra sy tinaty. Eo koa ny resaka ny activité fahatelo momba ny conférence et atelier ary ny fahaefatra izay nampiavaka ny salon de l'emploi Tampitoti dia ny resaka orientation. Ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia isan'ny manohana ity hetsika ity satria ny fandraharana dia mitana toerana lehibe amin'ny fampandrosoana. Ny fandraharana tsy miankina no kitro ifaharan'ny fivoaran'ny toe-karem-pirenena. Tsy mandeha ho azy anefa n'izany resaka fandraharana izany fa tsy maintsy omanina volavolaina ny tanora mba hiditra amin'ny sehatra ny fandaharana io satria asa mitoy io ary asa izay mila fiomanana tsara satria tsy misaraka amin'izany fandaharana zany ny fifaninanana. Ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina moa dia manampy tosika an'ireo orinasa izay efa misy, ireo fandaharana izay efa misy, nefa manohana ihany koa ny fampiroboroboana ny famoronana asa, famoronana orinasa. Amin'ny fairaky amby roapolo sy faharoa amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao ny foara be ny fandraharana sy ny asa izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Efa misokatra kosa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ireo te handray anjara. Isany manohana tanteraka ity hetsika ity ihany koa ny Orange Madagascar.